Tetikasa ny mpitondra raha tsy vita dia mijanona eo amin'ny vato fototra. Taom-pianarana vaovao mbola manjavozavo ny programa mpampianarana. Filoha teo aloha Rajonary Mampianina atsary ny sakatsakana. Manatitra ny arabato klasy tongo vavy tonga sundrainao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Pejiny raram-pirenena tsy antenaina hitondra inona intsony raha izao fitondrana izao hoy ireo olom-pirenena sendra ny fandraisam-peo androany. Izao tokoa no tonga amin'ny fitenin'ny mpanakanto fa adokoa ny fiainana. Ilay fanjakana mihitsy no zary tsy hita fototra ny asany anika ny vahoaka no mizaka ny vokany hoy ny fanehoan-kevitra. Germaine Mejanary mbola ava tsara. Leo izay no feo re amin'ny vahoaka amin'izao miantra manaina ny tsy fanananasa sy ny fidangany vidim-piainana ho an'ireo raim-pianakaviana sy ny tanora. Ny fanjakana nantenan-kanirina no lasa mampivandravandra ankehitriny hoy ireo olom-pirenena sasany. Fampanananasa no nampanantenaina tamin'ny fampelezan-kevitra sy ny velirano ka tokony tontosaina amin'izao kanefa fizarana zavatra tsy mahavita taona no ataon'ny mpitondra hoy hatrany ny fanazavana. Tondram-panjakana koa fa tsy dia hita tsony hoe inona ny tena zavatra atao. Laza misy asa mena nefa tsy misy asa. Dia tsy miasa ny olona dia sahira. Mahakaleo daholo izao rehetrarehetra fa tsy misy hoe zao ihany mahakaleo fa mahakaleo izay zavatra ataony rehetra izao tsy misy mety raha ny ray ara. Eo amin'ny resaka fitadiavam-bola zao dia fa tsy sarotra be. Vidim-piainana mihitsy amin'izao no hitako hoe sarotra indrindra amin'izao. Amin'ilay vola kely karama tsy miakatra eo ihany nefa ny vidim-piainana misongotra foana. Tsy dia hoe atao ahoana fa dia efa izay hita eo dia efa anaovana ny rehetrarehetra nanofa trano, ny jiro, frais to. Vidim-piainana izany ohatra hoe miakatra foana moa ny asa tsy misy. Ie dia izay mahatonga ilay izy hoe miakatra foana izany vidim-piainana moa ny asa atao tsy misy. Fanjakana koa andaliny tsy mba mijery amin'ny majinika izay koa zany tena izy. Ianao zao vatra hitana eto dia vatra eto zao satria zao ny asa zao dia niala tamin'ny asa ka dia tsy maintsy mitady ihany satria ny ankizy tsy maintsy mihinana. Dia izay mahatonga na mivatra eto. Manao an'ity aleo miasa tena izany satria ny asa tsy misy mihitsy eto Madagasikara. dia manahoana fandehan-tsena nefa amin'izay? Ny tsena aloha izany dia efa zara raha mba mahita hoe ino sakafo hohanina androany. Izay ilay izy izay. Dia la fois izy mazava isan'ny ny tondram-panjakana zany indraindray mivanimban'ny amin'ny zavatra hafa afaka ny fanjakana manao izay tokony atafavoaka ny gasy. Manao izay itazomanaina sisany ankamarony. Ny fanjakana raha teo efa tsy antenaina. Ilay fampanantenana tsy lany isaky mitendry fa ny asa mipaka ho an'ny sarababem-bahoaka tsy misy na iray aza. Vaovao ny fampianarana afaka tapabolana mahetrikely dia hiverina an-tsekoly ny mpianatra. Hatramin'izao dia manjavozavo amin'ireo sekoly izay fandaram-pampianarana ampiarina amin'ity taom-pianarana vaovao ity. Isa tsisy ohatra ny CEP ho an'ny taona fafito mbola tsy fantatra. Ankilany, maro amin'ireo ray aman-dreny mbola tsy nahavita nanoratra ny zanany ho isan'ireo hiverina any an-tsekoly. Sahirana ny ankamaroan'ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra. Tati-baovao ny Javandriamahefa sy Andry Rakotomalala. Ny 4 septambra ho avy izao no hanombohan'ny taom-pianarana 13 sy 14. Izany hoe tapabolana eo sisa dia hiverina an-tsekoly ny mpianatra ho an'ireo izay mbola afaka noho izany. Iaraha malala ny fahasahiranana miatraika amin'ny isam-batan'olona sy ny isa-tokantrano mampiana-janaka ankehitriny. Ho an'ny sekoly iray hananaovana fanadihadiana, mbola ny iray apa-efatra ny mpianatra ihany hatreto nahavita nanoratra ny anarany ho an'ny taom-pianarana vaovao. Hita tokoa zany fa sarotra ny fampidirana ankizy aty an-tsekoly raha nay manokana zao tsy nisy ny fampiakarana, tsy nisy ny fikitihana ireny vola roa ety anivon'ny sekoly ireny nefa ny hitanay zany amin'izao fa tena sahirana ray aman-dreny ka vitsy mbola manoratra anarana raha jerentsika andro sisa ny saina dia hiditra ny fianarana nefa ny mbola tsy misy ankaran'ny ankizinay zao no nefa nanoratra anarana ara-dalàna. Ny janona Okobakambava treto ilay sara-pisoratana anarana 0 ariary nampanantenain'ny fanjakana ho an'ireo miankina amin'ny fanjakana.
toy izay ihany koa ny fampanantenana fanampiana izay tsy misy akory ho an'ny tsy miankina. Misy an'ilay oam-pitenenantsika iny hoe eny ampandrasana ve mahita ny atiny fa tsy mipetraka mihitsy zay programa zay satria mbetika zany vetivety eo ty misy programa be vetivetika eo indray le izy itindray amin'ny programa atao atreto moa zany aloha raha nisy zany aloha dia tokony tsy misy ny fiovana matoa zareo tsy mampiantso tsy misy ny fampizarana mahakasika izay programa mpampianarana izay. Manampitrotraka ho ny fanazavana ny tsy fametrahan'ny fanjakana izay tena programa mpampianarana matotra entina mamakivaky ny taom-pianarana. Nisy koa ny fampanantenana ho fanampiana ny sekoly hanamaivanana ireo ray aman-dreny hiditra mpianatra ny zanany fa ny anay moa zany ny zavatra teneninay hoe ny 25 000 ariary par an par isaky ny mpampianatra aza tsy voaefa ary betsaka ny tsy mahazo hitanay zany fa mety anany sarotra zany fa isika mahita moa atseto tsy mbola misy zay fanampian'izay miteraka fikorotanana maro eo amin'ny tontolon'ny fampianarana izany. Ny sekoly ireo mpianatra sy ireo ray aman-dreny matetika no mizaka ny vokany ka mampanay tanteraka ny hoavin'ny zaza malagasy. Toy ny nampitian'ny fanjakana ankehitriny ny sianatry ny fanabeazana eto Madagasikara ho ny profesora Jean-Louis Rakotoamboho porofony zany ny tsy famana ny olan'ireo mpampianatra apikaroka izay manao fitakiny efa antaonan'izao. Misy fiantraikany ratsy amin'ny hoavin'ny firenena sy ny taranaka nefa ny zava-misy hoy ny nambarany Germaine Mejanary mbola avatsara. Tsy izay no te hanimba ny fanabeazana fa tompona andraikitra feno sy voalohany ny fanjakana hoy ny profesora Jean-Louis Rakotoamboho mpampianatra eny amin'ny université Antananarivo malona ny fitokonana ataon'ny mpampianatra apikaroka amin'izao fotoana ka miteraka fikatsoana eny amin'ny anjerimanontolo. Tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny eny Ambohitsaina ankehitriny hoy hatrany ny fanazavany. Tsy hanao zavatra tsy zakan'ny ainay izahay miezaka izahay ary nandefitra hatramin'ny 2019 nisy olovaika ny akalana tsy grevy tsy nanina fa nanao ny asa nefa tonga eo amin'ilay zavatra tsy araky ny aina ntsony satria averiko any amin'ny 900 tsy ampy ny mpampianatra eny dia voatery vakatera miezaka izay ny solandreny mpampianatra eny nanao ny asany nefa tsy afaka ny ampianatra mpatokony amin'ny 7 alina dia voatery tsy maintsy aloha janona toy izay ny makizy eo fotsiny ny tena anao zavatra tsy vitany tena kory anao zavatra kitoto dia aloha janona aloha dia 8 heures rehefa aveo satria aleo lavitra tsy mampianatra aloha toy izay ampianatra nefa tsy araka ny tenak'olona izy ampianatra zanak'olona amin'ny zavatra tsy ho vitany tenak'olona izy dia lasa formation kitotono atao eto amin'ny firenena ity. Zary fireharihana sy fisehosehoana ivelany fotsiny no ataon'ny mpitondra amin'ny filazana fa fananganana université ambara fa manara-penitra isam-paritra. Porofo mitohoka mitendany anefa ny fampitehan'ny fampianarana eny amin'ny université Antananarivo. Zay na noety manana sy ny zavatra atao eny laza aminareo eto fa nandrano izy tsisy akory rano maloto no anaovana travaux pratika sala amin'izany eny manahirana be mijiro tapaka lava nefa ny appareil izay ampiasaina eny appareil mandeha amin'ny fitaovana elektrika daholo dia zany rehetrarehetra zany eny nantramin'ny atao hoe fitaovana enti manoratra izy sala amin'ny lakre sala amin'izany tsisy aneny mpampianatra voatery mananina vidy lakre sala amin'izany eny zany rehetrarehetra zany hita fa anaovan'ny fitondrana tsy rambona amin'izao fotoana izao le fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony enina ty ambany izy reny baka reny zao dia hitatsika. Sarotra ny isin'ny fampandrosoana ho an'ny firenena ary anana ny hoavy mamiratra raha ny fanabeazana ireo taranaka no atao ambany zavatra. To inina abadoina zanaka malagasy ankehitriny hoy hatrany ity profesora ity. Fa mitokosa ny anjojay mahazo ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao tsy voahaja ny zo ny mpiasa ary manao izay tiany atao ny mpampiasa eny anivon'ny orinasa miezaka ny manao izay ho afa ny arovan'ireo mpiasa ny sindika saingy tsy hita izay tena fepetra raisy ny fanjakana. Zavandriamahefa Andry Rakotomalala no mitatitra ny vaovao. Minimikipy manoloana ny fahavoazana mahazo ny mpiasa malagasy ny fanjakana. Amin'ny maro be amin'ny mpiasa malagasy no anaova ny mpampiasa azy tsindry azo lena sy izay tiany anaovany azy ankehitriny. Eo ny tsy misitraka ny zony araka ny tokony izy. Eo ihany koa ireo voaroka tsy ara-drary ny hiasy amin'ny tsy misy antony. Atao tsy misy anefa ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana akazary lasa miraviravin-tanana ny mpiasa malagasy. Androany moa zany dia misy mpiasa anankiray koa izay comité d'entreprise izy io miakatra epelle androany. Zany hoe tsy misy fahadisoana arakasa, tsy misy fahadisoana ara-pitsipoka fa fahitana azy zany rehefa tsy metimety amin'ny mpampiasa anankiray dia alefany satria mahita ny tsy fandraisana andraikitra
dia zay ny hitondrantsika azy na hoe fahalemeny mpampiatra lalàna eto amintsika dia manararoatra ny orinasa sasatsasany eto amintsika. Dia zay zany tsy hiteny ny fanjakana tsony hoe raisiny andraikitrareo fa mametraka fanontaniana hoe tsy azo atao ve tompokoa mampiatra ny asa mendrika karaha mahavelona asa mahatra eto amin'ity Madagasikara ity. Filoham-pirenena masamijoro an'ny mpiasa malagasy no ilain'ny firenena. Any olo-pirenena sy ny mpiasa malagasy no loharango-karena voalohany mamelona ny toe-karena ka tokony mendanja sy tsy atao tsinotsinona tahaka izao. Amin'izao fotoan'izao anie ohatrany hoe zay mahery ihany no mpiasa ny tiany atao fa le lalàna rehefa tiana dia ampiarina raha mitombotsoany fa rehefa tsy amitombotsoany dia tsy ampiarina dia tsy izy koa mpanara-maso ibedy na anasazy fa ohatran'izay matanjaka ihany ankehitriny no miteny farany ka ny olona dediavinay dia olona marina, olona sa ary mampiatra ny lalàna fa zao ne raha mampiatra ny lalàna ny ambaratonga rehetrarehetra milamina isika. Firenena iray rehefa atao hoe mandroso dia milamina mampiasa eo aminy, izany hoe manana asa ny tsirairay fa ny antsika eto Madagasikara zao orohana daholo ny ankamaroam-piasa dia androso amin'izany fetsika ka ho zay hoe ny mpitondra izay hitondra dia olona jery ny mpiasa anana asa ny tsirairay anana ny asa mendrika dia mandroso ny firenena. Tantandalana sy lavitry ny kolokolo no ilain'ny mpiasa malagasy. Fidiram-bola mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Any mifanohatra amin'ireo anefa no mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny noho ny tsy fahaizan'ny mpitondra mitantana ny firenena. Vaovao manodidina ny fitaterana tsy azo antoka intsony avy tany ny tetikasa teleferika amin'izao akatoky ny fiafaran'ny fotoam-piasan'ny mpitondra izao. Efa hita taratra ny fomba fiasan'ny mpitondra hatramin'izay fa fisehosehoana sy endrika ivelona no betsaka. Momba ny zotra an-dalamby an-tanan-dehibe indray izay tokony hanomboka omaly dia tsy mahagaga ny tsy fanajan'ireo mpitondra ny teny nomendry fa ny okevitra nentin'ny teknisianina iray momba ny asa vaventy tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny NBS izany androany. Ijanona eo amin'ny fitokanana fotodrafitrasa sy fisehosehoana tahaka ny mahazatra ve ity tetikasa teleferika atsanga ny fanjakana ity? Asa tena ho vita tanteraka amin'izao andro vitsy tsy hatapera ny fotoam-piasan'ny mpitondra izao. Io no fanontaniana apetraka ny olom-pirenena sy ny mpanara-bavao ankehitriny. Raha ny zava-misy ankehitriny tokoa mantsy no jerena, dia mandeha ny asa fanamboarana saingy tomakely finoana ihany ny fahavitany zato isanjato ny teknisianina. Teknikement mbola maro be ireo pilôna izay tokony ho atsangana. Nisy raha moa filazana fa ho atao aloha andehanana amin'ny resaka geodésile izy ity geodésile zao hoe afaka 10 andro dia hanomboka. Dikan'izany zany resaka fahavitantsika tsy vita aloha le izy. Raha izay faharoa anankiroa ny lalan'ny teleferika nieritsetin'ny zareo atao. Dia le ligne orange sy le ligne vert angamba izy teo raha tsy diso. Dia ny ray ihany koa aloha zao mbola mandeha. Raha hiteny amiko ianao hoe manao ahoana ny mety fahavitan'ilay resaka teleferika, hitantsika eo ny fandehan'izy fa raha ohatra aloha alohan'ny fahavitany mandaha, izany hoe tokony amin'ny 9 volana septambra tsy hisy teleferika ho vita zany eo aloha. Raha malala ihany koa ny herinaratra eto amintsika izay mampikolainy ankamaroan'ny malagasy ankehitriny ho ny fanazavana. Raha resaka ny fitondram-panjakana aloha izay mikarakara an'ilay teleferika dia hoe herinaratra hafa mihitsy no manosika an'io teleferika io ary tsisy fahatapahana mihitsy rehefa manomboka mihodana. Tsy haiko fotsiny hoe délestage technique ve sa délestage économique zany rehefa avy eo no hitranga aorian'izay fa ny amin'izao fotoan'izao aloha mbola betsaka amin'ny faritra izay mbola misy jiro tapaka ary tsy anangana herinaratra vaovao zany koa angovo vaovao anosika an'io mbola tantara hafa koa zay. Hita taratra ihany koa ity teknisianina ity ny tsy fahamatorany fanjakana rehefa manao zavatra akazary lasa mandiso fanantenana ny vahoaka matetika. Ohatra amin'izany ny fanamboarana io train urbain io izay tetikasa efa nisy tamin'ny fitondrana Ravalomanana. Ny resaka train urbain aloha tsara manamarika efa fotoana elany efa nisy iny tamin'ny andron'ny filomarika Ravalomanana ireny efa nisy ny projet train urbain ary izy io ara tonga hatrany anjeva ny programa tamin'ilay izy tamin'izany fotoana izany. Tapaka tena izy noho ny raha antsika mahalala ny zava-nitranga teto amin'ny firenena. Ankehitriny izy miezaka manao an'izany ny fanjakana ary tsara manamarika aloha fa famatsim-bola avy any ivelany ihany koa no anisany manosika ny teletrain urbain ity efa mandeha daholo ny lalana ny fotodrafitrasa ny terminus ny isan-karazany fa hatreto aloha tsy nanomboka ilay izy omaly misy tsy fahatomombanana zany ao tsy haiko izy io na ny lalana izy io na amin'ny lalana andehanana na le gara na mety le fiaran-dalam-by mihitsiny fa efa nomena fotoana ramotsika hoe talohan'ny 9 jona koa izy io tokony efa nandeha mbola tsy nandeha fa 10 volana aogositra omaly mbola tsy nandeha dia miandry zany tsika eto Antananarivo hoe manao ahoana le izy fa tsy ny fananganana tetikasa sy ny fanarenana azy ireny amin'ny laon'ny akory no ratsy afara fisehosehoana sy endrika ivelany no tanjona dia zava-poana ihany ny fanamboarana azy ireny ho ny fanazavana.
Ivatsika fomba voan'ny politika kosa isika atao anatin'ireto vaovao manaraka ireto. Nampiaka-peo manoloana ny fanelingelenana ny demokrasia eto Madagasikara. Amin'izao volana vitsy mialoha ny fifidianana izao ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina. Ny lalam-panorenana no mamaritra ny fahalalana miteny sy mivezivezy eto amin'ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara ho izy ka atsaharo ny fifampiatsiana sy ny sakatsakana. Germaine Menjanary, mbola avatsara. Atsaharo ny fiantsiana amin'ny alalan'ny sakatsakana, hoy ny filoha teo aloha sady filoha nasionaly ny Antoko SVM androany. Ny andininy fahafolo ao amin'ny lalam-panorenana no mametraka mazava ny fahafahany malagasy mivezivezy eto amin'ny taniny, hoy hatrany ny fanazavany. Tsy vita ny sakana, fa mitovy endrika amin'ny atao amin'ny kandida Ravalomanana ihany koa ny zavamisy. Sakana arahana fakan'ireo mpitandro filaminana sary eny an-dalana, izay tsy nazahoana alalana avy amin'ny olona voakasika akory. Izay mampametraka fanontaniana mihitsy eo amin'ny fampiarana ity tany tandalana ity satria dia everina fa tena fototry ny demokrasia zany fototry ny fitoniana zany ary zany fahalalana izany ny fanajanana zany dia tokony hiteraka fitoniana eo amin'ny firenena iray manontolo ary hatrany Ambilobe dia mahavariana ny zavatra miseho eny an-dalana eny satria isaky ny misy rony antsoina hoe barazy na polisy na zandary ireny dia eo dia alaina sary zahay dia alaina vidéo izahay ary rehefa niditra tao amin'ny tanàna ny Vohemar sy Ambilobe dia tena mahavariana le izy, tena mahavariana mihitsy le izy ohatran'ny sanatriany vava hoe any amin'ny tany miady reny ianao fa dia isaky ny 300 metatra angamba dia eo lahatra eny ny zandary dia maka sary dia maka vidéo. Dre mandeha moa dia nijanona mihitsy dia niteny hoe ry zareo mba miaraha kely ihany ange rehefa aka sary tahaka an'izany ianao fa tena tsy fanajana ny fahalalahana mihitsy izao ataonareo izao. Dia ny anay ity tsy maintsy manao tatitra izahay, tsy maintsy manao tatitra any amin'ny reo lehibe anay izahay. Ankoatra izay dia nilaza ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina fa tsy fomba fiasa sy fisainan'olona tompona andraikitra ny filazan'ny seny fa tsy misy idirany ity voamera mikarakara ny fifidianana ity ireny sakatsakana atao amin'ny mpisehatra ara-politika mialohan'ny fahasivy ny volana septambra. Miantoka ny fahavitana atsakany sy andavany sy ampitoniana ny fifidianana ka raha misy sakatsakana tahaka izany dia everiko fa tsy afaka miala andraikitra ny senia ao anatin'le izy zany. Takatsika rehetra koa na ny vahoaka arake dia tsy afaka miala andraikitra ao anatin'izany zay ny ataoko hoe iantohan'ny lalam-panorenana ny fahafahana miteny, fahafahana mivezivezy, fahafahana maneho hevitra. Ka dikan'izany raha misy ny tahaka an'ireny dia tsy andro fotsiny tsika hoe ny seny, tsy andro fotsiny tsika hoe ny atoko zatsy na ny atoko aroa fa ny rehetra mihitsy ny tokony mijoro hoe tena tsy mety zany zavatra zany kosa fa dia tokony ho ajaina izay fahafahana eo amin'ny tsiraray izay. Ny lalana feny antoko politika no maniraka azy ireo anetsika ny fiainan'antoko. Izany no ataon'ny SVM matreto izy fa tsy mbola fampelezan-kevitra. Tsy afaka miala bala ny fanjakana sy ny mpitondra hoy ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina raha naneho ny heviny momba ny raharaha isamborana ny taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika no ny resaka kolikoly. Afabaraka tanteraka ny firenena sy ny vahoaka malagasy hoy ny ambarany fanadihadiana. Mahamenatra ary mampite hisitrika any ambany latabatra ny vaovao mivoaka momba ny firenentsika noho ny tsy fahamatorana sy ny fitiavam-bola diso tafahoatra ireo mpitondra ankehitriny hoy ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina androany. Raha ny resaka momba ny raharaha ny taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ny tenany. Tsy afaka miala amin'io ny fanjakana hoy ny fanazavany. Raha ilaza hoe ka izy nandeha miala sasatra fa nga moa rehefa miala sasatra dia miala le kasikety le andraikitra ohatran'izany daholo be tsika hoe rehefa mandeha miala sasatra nareo dia tsy mpanao gazety ianareo fa tena mpiala sasatra tsotra fotsiny ny andraikitra eo foana zara mbola ao marinina zay fahamarinana amin'izay fa dia hoe tsy passeport tsotra ny nandehanany fa passeport de service na tsy haiko na passeport diplomatique tsy fantatro koa ka dika zany nge zany dia zao misy mahafantatra nge zany ao anatin'ireny hoe inona ny antony alehany any za tsy hiditra amin'ny tsy priano izy
fa zay zavatra ankeza be fotsiny dia le hoe aiza ny fametrahana ny ady amin'ny kolikoly a eo anatrehany zao fandehany raha-pireneny zao ary maninona ny amin'izao fotoana zao no isiny ireny zavatra ireny reny ve zany dia taratra fa tena efa ohatran'izay mihitsy ny fomba fiasa atao a fa iny lay fiteninareo fotsiny matetika le hoe iny le zavatra ray miseho a zay mampiseho fondamosina dia be deabe ny zavatra ohatran'ireny menatra tonga amin'le fiteninareo tena mampisitsika any ambany latabatra le izy satria rehefa mijery ianareo a dia ny gazety rehetra manerana zao tontolo zao international dia nyresaka n'le izy daholo reo televisionna lehibe dia miresaka n'le izy daholo tsy ho tafavoaka mihitsy ny firenena raha mbola ny mpitondra no malaina ampiantra ny lalàna no nresaka kinamanamany ho etrany ity filoha teo aloha ity ahina mafy ny fampitehan'ny fiarahamonina malagasy ny demokrasia amin'izao rivotra politika sy ny fiomanana ho amin'ny fifidianana izao ho ny filohan'ny komity ho an'ny fampihavanana malagasy na CFM teo aloha vanim-potoana ilana ny rafim-panjakana miaro ny demokrasia toy ny HCDDED sy ny CFM izao vanim-potoana izao hoy Mac Alphonse Germain no Mejanary mbola havatsara mampanahy ny hoavin'ny fiarahamonina malagasy hoy ny filohan'ny komity ny fampihavanana malagasy teo aloha Maka Alphonse Androany tranga maro no mampiseho izany toy ny adina mpivady tonga amina fandorana trano ny mpifanandrina ara-politika fampiantsy tonga atramina piratazina compte Facebook anelezana fihetsika mamofady mangany fotsiny ny fanakatsakanana manoloana ny fihetsiketsena ny fiainana ara-politika volana vitsy mialoha ny fifidianana sarotra tanteraka ny fandidina raha oharina amin'ny marary ny fiarahamonina malagasy ankehitriny hoy ny fanazavany io zany ny tokony hoe iezahany tsirairay na ny tompona ndraiky raharam-panjakana na izahay aty amin'ny fiarahamony ara-pirenena fiarahamony pirenena zany a samy ezaka ijeriny hoe inona ny zavatra tokony atao satria tsisy manana tombotsoa ny isiany zany hoe korotana eto amin'ny firenetsika zany zao aza tsisy crise ny eto amintsika zao ny zava-misy amintsika ny fisompotry ny vidim-piainana sy ny crise ara-ekonomika ko vao maika misy an'izany veka tsy famony fahateto ny samy malagasy ka ataoko angamba ny raha misy olona mbola mikorina ho aminy ny raha maha-malagasy azy dia ny zavatra tokony ataony sy ho tsapany dia hoe tamindomindozy ny firenetsika raha ohatra ka tsy mitohy zao fandranitana sy fampiatsiana zao ny fotoana tahaka izao no ilainareo androm-panjakana miaro ny demokrasia toy ny HCDDED sy ny mitandro ny fampihavanana toy ny CFM saingy toa ataon'ny fanjakana ambany zavatra rafim-panjakana reny ao anatin'ny lalam-pandroenantsika zany hoe raha au point de vue légal zany tokony ary tsy maintsy atsangana ny rafitra ohatran'ireny tsy olona satria samy tapitra na ny mandanay tato amin'ny CFM na ny mandany zareo tamin'ny HCDDED zany hoe amin'ny vanim-potoana ohatran'izao indrindra no ilayntsika ny rafitra ohatran'ireny satria ireny no ray aman-dreny reny no rafitra natao handamina raha sanatrika misy zay fanolanana zay ka tsy dia tsy miankina aminay moa le izy fa miankina amin'izareo manam-pahefana mahefa ny fametrahana an'izy io satria misy pitsipitsiny voalazany lalàna amin'ny fametrahana an'ireny rafitra reny tako angamba efa misy zao ny any amin'ny HCDDED efa misy solotena tany amin'ny Assemblée nationale solotena tany amin'ny Sénat efa voafidy tako angamba fa tokony ary raha ny fahatsapahako azy dia tsy maintsy atsanga ny zavatra rafitra ohatran'ireny mba hanao fanalalanana raha sanatriny zany le misy olana reo koa ny atao hoe anisan'ny kitro ifaharany resaka demokrasia zany dia ny resaka hoe HCDDED zay ny antopisian'izy ireny ohatran'izay koa ny ato amin'ny fampihavana pirenena noho ny fahatsapana fa hoe misy ireo crise ny fanesy teto amintsika reto crise ara-politika dia ireny zany natsangana mba hisorohana an'ireny zavatra reny ho sarotra ny famolavolana ara-piarahamonina atsoatsy raha ny zava-misy hita eny anivon'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny no mitohy ho iatrany ny fanehoan-kevitra
Ampiroboroboana ny fandriampahalemana hanamafisana ny rafitra demokratika ao Comores, Maurice, Seychelles reto Madagasikara ao anatin'ny fanajana ny kolotsaina mampiavaka ireo nosy tsirairay no nananganana ny tambazotra antsoina hoe réseau d'engagement solidaire pour la paix et l'inclusion régionale na ny RESPIR. Ireo fiarahamonim-pirenena avy amin'ireo firenena efatra aty amin'ny ranomasimbe Indiana no mivondrona ao anatin'ny RESPIR. Fanadihadian'i Germaine Menjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Lucien Tsiry. Tambazotra ny firaisan-kina ho an'ny fandriam-pahalemana iraisan'ny rehetra ny RESPIR. Tanjona ny anatsarana ny fahaiza misoroka sy ny fanelanelana eto amin'ny ranomasimbe Indiana, ho fanamafisana ny fahaiza-manao, ny fampizarana vaovao ary ny fampiroboroboana ny fanakalozan-kevitra. Ankoatra izay, dia eo ihany koa ny fisorana ny krizy sy ny fanatsarana ny zotra-pifidianana ary ny fanamafisana ny rafitra ara-demokratika. Ity tambazotra ity no sehatra voalohany ampiroboroboana ny fandriam-pahalemana, ny fifampiresahana, ny fitoniana, ny aitondra, ny fifidianana malalaka, mangarahara, ampandraisana anjarany rehetra, ny fanajana ny zon'olombelona ary ny fampandraisana anjara ny mpisehatra rehetra eo amin'ny firenena ho voasolon-tena ao anatin'ny tambazotra. Ny fananganana azy dia mikendry ny anatsara ny fahaiza-misoroka sy ny fanelanelana nataon'ireo mpisehatra eto amin'ny ranomasimbe Indiana amin'ny alalan'ny rafitra ho amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao, ny fifampizarana vaovao ary ny fampiroboroboana ny fifanakaloza-kevitra. Ny tambazotra sy ny mpikambana ao aminy dia manolo-tena amin'ny fanajana ny kolotsaina, ny mampiavaka ny tsirairay, ny fiandrianam-pirenena ary ny fahamendrehan'ny firenena tsirairay mikambana amin'ny alalan'ny fifizana ny etika, ny mahamatianina, ny fanoloran-tena, ny fitandrona ny soatoavina sy ny maha-izy azy ireo firenena mandrafitra ny RESPIR ary ny firaisan-kina amin'ny fomba fijery mitovy sy iraisana amin'ny ranomasimbe Indiana. Comores, Madagasikara, Maurice ary Seychelles no nifanaraka tamin'ny fananganana ity tambazotra ity. Fitoniana, aitondra ametrahana fifidianana malalaka, mangarahara, ho fampanajana ny zon'olombelona no tarigetra. Anisan'ny miasa miandry manaraka aloha izany mazava loatra ilay atsisika amin'ny fanaovana an'izay hoe inona daholo ireo singa fototra fahatsika tongavana amin'izay le hoe fifidianana madio marina sy mangarahara izay. Ao anatin'izany ny atsisika izay efa natao ny etika safidy fa ny ihany koa nisy firaisamonim-pirenena moa izany nanantosika amin'izay le fametrahana an'izay hoe ohatra izao amin'izao fotoana izao le resaka lista électorale dia ao anatin'io ny etika safidy moa izany izay nametraka ireo mpanara-maso nanao ny observation ny refonte ny lista électorale anisan'izany reny asa efa nanomboka ihany. Izy izany ireo mpitsika na observateur moa izany izay manerana Madagasikara, isy ny signalement izay manome amin'izay le hoe ary misy an'izao ary amin'ny faritra ary misy an'izao na ary amin'ny pays ary misy an'izao dia zany mazava loatra ny sin'izay le hoe atotam-baovao marina recoupé ary koa isin'ny fandraisana andraikitra avy hatrany andreo tompona andraikitra mivantana zany ao anatin'le izy. Nandritra ny atrikasa mikasika ny fisorana ny krizy isaparitra izay nokarakaray ny voameran'ny ranomasimbe Indiana ny fahafoloka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana May 2024 teto Antananarivo no nanapahana ny fijoroany ny RESPIR. Nampafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny foibe ny firaisamonim-pirenena Ambatonakanga ny fisiany ity tambazotra ity androany. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany ho tsarain'ny malagasy amin'ny asany izay mpitsara ho say anasony le certificat de nationalité any Rajoelina ho ny avy amin'ny komity ny votam-pirenena androany. Mazava mantsy ho izy ireo fa tsy anaikentina vahiny ny malagasy. Ankilan'izay dia mitony fanangonatsy ny atao amin'ireo antoko politika manerana Madagasikara momba io raharaha io. Fanadihadiany eo amin'ny sariny mbola hava-tsara. Tsy mila vazaha mitondra any Madagasikara hoy ny komity ho an'ny fanavotam-pirenena. Na hitsy ny fanazavana, safidy ny any Rajoelina hoy izy ireo, ary izany no tokony ampiarana ny lalana aminy. Any malagasy i Madagasikara fa tsy any vahiny velively. Hoe ny fanavotam-pirenena manafoto-kevitra hoe ny famerenana ny tany-dalàna sy ny fanajana lalam-panorenana sy lalàna vilona misy eto amin'ny firenena. Ary faharoa ilay fikatsahana ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Ny fahatelo ny fanaovana fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra ary ny fahaefatra farany dia ny fiarovana ny safidin'ny vahoaka hatramin'ny farany. Zay zany ny foto-kevitra ijoroany ilay
komity ny fanavotam-pirenena hoentina manavotra nyity firenetsika ity zay foto-kevitra zay zay foto-kevitra zay no iatsonainy rehetra na ny kandida teo aloha na ny kandida amin'izao fotoana zao na ny ray aman-dreny ara-drazana ny ray aman-dreny ara-panahy na ny syndicat na ny société civile sy ny rehetra zany mba hifamondrona ao anatin'izay foto-kevitra zay fa ny androany kosa dia ny fivorina ho fanatanterahana an'ilay hitahita ny vahoaka malagasy ny fanoerana ny vazaha mitondra n'ity firenena ity zany hoe tsy ekeny kosa vazaha hitondra ny Madagasikara tsy manika zay zany zay zany tena hoe fivoridiana ary no atao raha ohatra ka hoe tsy ekena ilay vazaha mitondra n'ity firenena ity dia tsy maintsy ametraka fitoriana zay. Ao anatin'ny fanangonana tsoniny komitiny fanavotam-pirenena amin'izao fotoana antoko politika maro no efa nanao izany raha ny fanazavana mandamy manangona an'le sonia any vahoaka parti politika efa parti politika any amin'ny valopolo zao nanao sonia ny androany aloha dia miezaka zahay hanatratra le parti politika rehetra misy eto amin'ny firenena hoe ndao ranga zay rehetra parti politika ka mbola vonona nanao sonia mbola malalaka andaotsika nanao sonia mba ho firaisankinatsika tsy fanohanana ny anina ny any fanohanana ny anina tsy hany le resaka fa tena hoe firaisakina ny rehetra mihitsy amahasampanao politika hoe mba tsy mety kosa ranga raha ohatra ka hoe efa tany amin'ny 47 ny adivana tamin'izany fahaleovatena zany ka vazany mitondra ny firenena ty androany tsy ho ekena kosa zany izay zany zavatra teboka anankiray tena ngeza be no natao amin'ny androany ity say ho ihany ny komity ho an'ny fanavotam-pirenena izay mpitsara anao soniny certificat de nationalité any andro rajoel ho tsarainy malagasy amin'ny asany izay sahanao izany ho iantrany ny fanazavana. Ity no fitondrana nampahory vahoaka sy nanao fomba rehetra nanam-penambavy ireo tsy nitovy hevitra aminy na mpanao politika izany na mpanao gazety hatramin'ny olon-tsotra mpanao Facebook no efa nigadra skandale hatrany nameny no efa taona n'izao fitondrana izao ankoatra ny kolokolo sy ny fanamparam-pahefana. Ravirazafimaina sy Mathieu Princy. Tsy na izy ny fitondrana sy ireo mpanaradia azy ny fanjakana anglisy tamin'ny raharana voasaringotra ny taleny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika teo aloha raha ny fantatra ho avy eto Madagasikara anao fanadihadiana mialohan'ny 20 septambra izao ny NCA ny 20 septambra moa no hoenona ao amin'ny fitsarana any Southwark Crown Court any Londres ity taleny kabinetra malagasy ity no izay anton'izay ve anefa toa tsy nisy niaro ity farany ireo tao amin'ny fitondrana kanefa sarotry inona ihany ny zava-misy ny solombavam-boaka fetra rana amin'ny zafim-bololona tsy maintsy nisy firaisana tsikombakomba tao anatiny iny raha iny lasenareo lay ramatoa io ilay italian'ny kabinetra lasenareo izy nefa hoy aho teo tany ambolohany kely ny finoanay tsy mino mihitsy izahay hoe tsy iraky ny filohampirenena sy ny tao andapa iny olon'iny sy ireo miaradia aminy ihany satria tsy izy mianadary eo ihany tsy lay frantsay io ihany araky ny tenin'ny faniry teo tsy io ramatoa talian'ny kabinetra irery io no nandeha tany tany amin'ny anglisy tany ny fampirarata amin'ilay orinasa izay mangataka ny azo lisansa amina fitrandrahana vato sarobidy sy vato hafa eto amintsika eto tsy mino izahay fa tsy mahalala ny antondiany olon'io tany amindrareo anglisy ny filohampirenena sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky raha izay eny mbola olefako lavidavitra ara ny fanahiko ny amin'ny hoe nahatra am'ireny zavatra ny resahana tany reny ireny marobola ireny apahany zay takina ho anjara ao anaty petrabola nylay orinasa zay mangataka n'lay lisansa mba hahafahany mitrandraka sy miasa eto Madagasikara reny ara manany tena nay satria fantatray ane fantatra ane ny fanaon'izao fitondrana zao e raha nisy fitondrana nanjakan'ny kolikoly ary nampahory vahoaka dia tsy nisy toy ity fitondrana misy ankehitriny ity tsy nahendry anareo le anglisy miampindray ny fahafahambaraka mahazo ny mpitondra sy ireo manodidina azy ny tany alotsy nisy toyiny ny eo tsy vita manomboka miseho tsikelikely ireo karazana fera maloto aoka zay rea ry mpamono afo aoka zay satria skandale lalavo zao no mitranga eto amin'ity firenena ity akoatry ny efa fahasahiranana lalina
iainan'ny vahoaka efa tsy fijaliana tsotra fotsiny eny ny iainan'ny malagasy fa fangiry firiana lalina ao anaty fijaliana lalina tena lalina dia ireny ny resaka nationalité ireny ny anisany skandalina fa ny roapolony reny fa ny telopolony reny fa ninjatony reny zavatra reny noho ny fitiavatena n'ilay mpitondra noho ny tsy fijereny afa-tsy ny tombotsy ny manokana ny azy sy ny ankohonany ny azy sy ny fianakaviany ny azy sy ny mpiara-panaradia azy ny azy sy ny mpiara misosy aminy zay ny zava-misy eto tozary lasa fahazarana ny maheno ny filoham-pirenena manao fampanantenana pôkaty rehefa miseho vahoaka tany amin'ny faritra diana nandritra ny festival somarono nampanantena ny tenany fa nome fampitsora-kelo ka ny nidonia telo andro aty aoriana nefa mbola any am-ponja ity mpanakanto ity nanamafy izany fitsarana sy ny havana akaiky ny nidonia fa mbola tsy nivoaka ny fonja izy tsy ahivina fa resaka raratany fa noerana fibidona tany natao natera-tany vahiny tany Nosy no nampitirana amponja ny nidonia na empitratrano moa ny fitsarana izy ahina ihany koa lonolony politika satria manohitra ny jadona ataony mpitondra ny vehivavy. Ho any Ambatondrazaka kosa isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity misesisesy ny lozam-piarakodia an-tanan-dehibe na eny amin'ny lalam-pirenena tatoato eo ny faratsiany lalana ny fahateren'ny toerana izay feno mpivarotra fa misy ihany koa ny tsy fitandremana tsy misy filamenana raha teo ny fandehanan'ny olona ny fiara ny bisikileta ary ny moto ka manamora ny fitrangan'ny loza tany Ambatondrazaka tao an-tanàna vehivavy iray no namoniainy vao hitsaky ny fiara be ny ry Andrianarivony NBS Ambatondrazaka. Reperkavina iray avy any ampitatsimo handeha hividy lamba mena eto Ambatondrazaka notra doza teo Madisofana ambany ka namony ainy nandeha bisikileta izy ary rehefa nandeha teo amin'ny lala Madisofana ambany izay lalana somary tery dia voatery nijanona ilay bisikileta nandehanana. Nitrangany ity zavatra ity zany nandeha oazany anao an'izao nakany nkamio nakany dia nisy ramatoa zay tady dia nangataka azafady kaminanjy zany zany mba azafady kely izy dia izy ma zany niankisina anakaty raha direct zany dia hijanona izy zany programako dia tsy haiko hitao raha niala nananahoana programme. Laza ilay mpamilon'ny fiara vaventy fa ny daraboka atao mikodiarana aorina ilay ramatoa ka tsy hitany. Nandeha moramora le camion rehefa avy nandeha moramora le camion dia misy le tôbila le olavo le mpitondra kakazo reny ny mandeha jorojoro amin'ny arabe ohatran'izao reo dia fipika le sofia le mpitondra tôbila hoe le bisikileta mba misy fipika zany ohatra le fatao rehetrarehetra reny dia tsy niesika le mpitondra longorina fa nanao ohatran'izao poza rehefa nanao izao poza dia voadonan'le labasina camion le gidona bisikileta dia mianjera le vehivavy tateo ariana dia vao hitsaka ny tonga le vehivavy taty ariana dia nitena janona camion la fa misy olona ambany eo dia mbola variana nijery proviseur le chauffeur sady mandeha zay vao nijery anahy dia manam-pavitsiry revany anahy tabataba ndray sady nandeha zay dia tonga dia vohitsaka tany ambany tany le vohitsaka le mpinianak'olo lohany dia tele izy ny mampafantatra fa anisany matery ny lalana eo Madisofana ambany ny fahabetsahany mpivarotra amoron-dalana sy ny olona mifamezivezy ka tokony hijery fandaminana mahakasika azy io ny mpitantana ny tanàna Ambatondrazaka mba hisoroana ny loza tahaka izao. Pejiny finoana fitondrana ambavaka ny malagasy fa indrindra ny firenena amin'izao akatoky ny fividianana izao no tena foto-kevitra ijoroan'ny fitoriana filazantsara ataon'ny vondrombavaka dia ny finoana ny VDFI nisy androany fampahafantarana ny hetsika azo karakaran'izy ireo tetsy Akorondrano nanangona ny vaovao Zavandriamaefa sy Andry Rakotomalala. Mijoro ary mbola hijoro hitondram-bavaka ny firenena amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara ny fikambanana vondrombavaka dia ny finoana amin'ny alalan'ny fitoriana nkira amina tanàna iray na maromaro no anantanteraina izany. Anisy foana ny hetsika isan'ny taona hatramin'izay niforoana ny fikambanana saingy ny mampiavaka ny tamin'ity taona ity dia ny firenena hiatrika fifidianana ka faritra 520 no anantanteraina ny hetsika. Ny fisian'ny fifidianana nefa inona ny anjara entin'ny hetsika mandresa ao anatiny dia vavaka natao vavaka ho an'ny firenena satria izay lazain'ny soratra masina mivavah ho an'ny mpitondra nareo misy vavaka ho an'ny mpitondra isan'ambaratongany izy vavaka ho an'ny firenena ary vavaka ho an'ny hoe zay mba sitrapon'Andriamanitra no tanteraka indrindra ao anatin'ny fifidianana ho avy fa izy foana zany io isataona. Fitondranam-bavaka ny firenena no tena tanjo ny hetsika mandresy Madagasikara zay karakarain'ny vondrombavaka dia ny finoana. Maimaimpona ny hetsika mandresy Madagasikara tsy manana tanjona afa-tsy zay hoe fitoriana ny filazantsara ary vavaka ho an'ny firenena.
pira sy antoko pira ara-pilazany tsara misy 20 no handray anjara amin'ny hoetsika karakareny ny VDFIO izay hanomboka ny zoma 20 hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao. Maresaka iraisam-pirenena andrasana hatramin'izao ny fepetra no raisin'ireo mpikambana misana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eo ny vondrona afrikanina mahakasika ny fanonganam-panjakana tao Niger ny 20 Jolay lasa teo. Mbola sarotra raha teo ny fifampiresana eo amin'izy ireo sy ny CEDEAO izay manambana handefa miaramila. Ravirazafomena Mathieu Princy. Ny alatsinainy teo no nivoromaika tany Addis Abeba ireo misahana ny filaminana sy fandriam-pahalemana eo anivon'ny vondrona afrikanina mahakasika ny raharaha ao Niger. Sarotra nefa ny manapaka no ireo toe-java misy maro ato amin'ny kontinanta afrikanina. Raha tsy hivina, fanonganam-panjakana misa 9 tao anatin'ny 3 taona no nisy taty Afrika. Ho an'ny Niger, tsy miray hevitra amin'ny CEDEAO ny vondrona afrikanina mahakasika ny fandefasana miaramila hampandry tany any an-toerana. Fantatra ihany koa fa tsy miombon-kevitra amin'izany ny firenena sasatsasany amin'ny faritra Afrika Avaratra sy Afrika Tapany Atsimo ary Afrika Afovoany. Ao anatin'izany, mitsidika ireo firenena akaiky azy ny Praiminisitra Ali Mahaman Lamine Zeine izay notendren'ireo miaramila ny Niger. Omaly ohatra, dia niona tamin'ny filohan'ny teteza mitatra adianina ny tenany. Notsindrin'ity farany nandritra ny fifampiresahan'ny rotonta ny maha-firenena mahaleo tena ny Niger. Anisan'ireo firenena manana tanjakara miaramila goavana eto Afrika raha teo hitrada ary nanamafy ihany koa ny fanohanana an'ity firenena ity ka nilaza fa tsy handray anjara amin'izay hetsika miaramila kasian'ny CEDEAO atao. Mandeha hatrena nefa ny fandrahoana nataon'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny CEDEAO. Isy ny fivoriana tsy ara-potoana atao manomboka raha ampitso hatramin'ny zoma ho avy izao any Ghana andinihana ny fampiarana ny sazy tokony omenandreo miaramila mpanonga-panjakana ao Niger. Hatramin'izao ihany koa dia mbola voatazona kely ny filoha Mohamed Bazoum sy ny vady aman-janany. Tapitra fampahalalam-baovao mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany hoarainao misesy izao ny fandarana ahoana marina Global News ary ny Sahila zao. Noronan-tsary mitondra ny lohateny hoe les gardiens de la galaxie 3 kosa no arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS amin'ity alarobia ity ny tenako tomboka lasy tomboka vavy mametraka ny mandrapitafa ho aminaraka indray. Veloma tompoko.